ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falinavaatsika rehefa malala satria tena tsinainy fa eniny volana mety ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko voalohany andiny fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Jaona toko voalohany andiny fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary jaona nanambara ka nanao hoe izaho nahita ny fananidina any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny, ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka ianao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy itoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Havana itony indin-tsotra masina izay ananantsika na omen'ny tompo antsika amin'ny alalan'ny filazantsaraka ny jaona itony dia izy indin-tsotra masina fanalahidy mihitsy mikasika ny fotom-pinoana kristianina. Tsy hoe satria miresaka an' Jesosy satria be dia be ny soratra masina filazantsara-manontolo miresaka an' Jesosy avokoa. Ny soratra masina miresaka an' Jesosy saingy fanalahidy amin'ny lafiny hoe mamaha ireo olana ara-poto-pampianarana maro samihafa izay mitranga tao anatin'ny taona njato vitsivitsy na tao anatin'ny taona maromaro iteto am-pelantanana tsika ity. Ka misy lafin-javatra izay mety tsy dia mahazatra ny sofina loatra ny mandray azy momba ny kristôlôjia na momba an'i Jesosy asehony ity andiny fa roa amby telopolo hatramin'ny fa efatra amby telopolo ity. Aka lafin-javatra roana telontsika tandrify amin'izany hoe ny kristôlôjia araka ny jaona izany na ny momba an'i Jesosy araka ny fampianaran'ny filazantsaraka ny jaona. Malalaka be izany, be dia be ny azo resahana an'izany takila firy raha boky fa andeha aka zavatra telo ihany tsika amin'ny ity andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo hoentina mampahery ianao amin'izany hoe ny fomba fijery jaona, ny fitantaran'ny jaona an'i Jesosy amin'ity andininy vitsivitsy ity. Ny filazan'ny jaona azy, jaona mpanao batisa zany io miteny manao hoe izaho nahita ny fanahy masina io midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Teo amboniny izy io, teo ambonin'i Jesosy. Teo ambonin'i Jesosy no nitoetra ilay fanahy masina. Ny eo no manazava amin'ny lafin-javatra mazava tsara. Ny fanahy masina dia persona iray ao amin'ny trinité. Ny atao hoe persona eo dia tsy hoe olona loatra fa fomba fiteny moa zany amin'ny lafin'ny teolôjia hoe mamaritra ilay Andriamanitra, mamaritra ilay Andriamanitra iray ao anatin'ny trinité zany ny fanahy masina. Persona iray ao anatin'ny trinité izy, tahaka ny hoe persona iray Andriamanitra iray, persona iray Andriamanitra zanaka na i Jesosy. Dia hoy ny filazan'ny jaona mpanao batisa azy amin'ny fitantaran'ny jaona mpanao filazantsara azy manao hoe hitako jaona ny fanahy masina teo amboniny tahaka ny voromailala nitoetra teo ambonin'i Jesosy. Eo manazava fa persona samihafa ny fanahy masina sy Jesosy nefa persona iray ihany. Ina dikan'izany? Ilay fanahy masina tsy niditra tao anatin'i Jesosy tsy akory. Tsy niditra tao anatin'i Jesosy ilay fanahy masina dia tsy hita. Fa ilay fanahy masina dia teo ambonin'i Jesosy. Toy ny milaza hoe Jesosy dia ilay Jesosy olombelona sady Andriamanitra itoeran'ny fanahy masina, io toeran'ny fanahy masina eo amboniny io. Amin'ny fomba fijerisika kristianina hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa koa rehefa tonga ny pentekôsta ka nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny lela mitarehina afo dia tsy niditra tao anatin'ny olona loatra izy akory. Tsy midika hoe tsy mitoetra ao anatin'ny olona ny fanahy masina fa midika manao hoe lela maro mitarehina-afo. Mitovitovy amin'izao ambarany filazantsaraka ny jaona izao. Ny kristianina ny havako dia
tsy hoe rehefa mandray ny fanamasina de olona hoe tsy manana safidy intsony tsy sanatria hoe levon'ny fanamasina zany ny maizy azy an' Jesosy amin'ny teny ity na tahak'izay koa ny olombelona ny mpino tsy hoe ately ny fanamasina lay persona an' Jesosy fa eo amboniny Jesosy lay fanamasina samy manana ny maizy azy izy ary zay mahatonga ny hoe miaraka eo amin'ny ity andininy ity ny trinité ny fanamasina eo ambonin'ny Jesosy izay miendrika voromailala ary Andriamanitra ray kosa no niteny tamin'ny Jaona manao hoe io idinany fanahy io lay anao batisa amin'ny fanamasina amin'ny ity andininy fohy de fohy ity zany andiny 2:30 ka hatramin'ny 4:30 ity de miaraka voalazany Jaona eto lay persona telo mandrafitra ny trinité Jesosy ny fanamasina ary Andriamanitra ilay miteny tamin'ny Jaona amin'ny 4:30 manao hoe fa izay naniraka hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idinany fanahy sy itoerany de izy ny mpanao batisa amin'ny fanamasina eo zany Andriamanitra zany niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe io hitanao io lay zanak'Andriamanitra zany hoe amin'ny ity andininy ity hotsika zao de miaraka hita lay trinité miaraka mirafitra ho iray ihany lay trinité ary mazava tsara fa mirafitra lay trinité ka mahatonga fanekempinoana inona le fanekempinoana ho Jaona 4:30 fa ary nahita ka de nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra zay mahatonga antsika rehefa mianatra momba ny trinité manao hoe ny trinité angeha tsy hoe Andriamanitra telo samy hafa na Andriamanitra raika ny zara telo ety zay loatra fa mba hatanterahina ny famonjenany olona mba hatanteraka ny famonjenany olona dia miseho tamin'izany endrika telo zany Andriamanitra de ty amin'izao tontolo zao Andriamanitra efa trinité talohan'izao rehetra zao saingy rehefa namonjy ny olona Andriamanitra de zao niseho trinité rahateo koa izy ary ao anatin'izany famonjenany olombelona zany iariariny mahatrinité an'Andriamanitra rehefa niseho trinité Andriamanitra na rehefa manatrika mahatrinité azy Andriamanitra de zao ino no terak'izay mahatonga fanekempinoana mahatonga fiekempinoana rehefa tsapanao ny maha-Andriamanitra pahary an'Andriamanitra rehefa tsapanao ny maha-Jesosy mpamonjy an' Jesosy rehefa tsapanao ny mahafanamasina pampahery azy de zao tonga ho azy ny fanekempinoana zay mahatonga ny Jaona eto miteny hoe izy no zanak'Andriamanitra miara-mitranga eo zany lay fanekempinoana lay fanekena lay Andriamanitra telo zay ray lay fanekenany Jesosy zanak'Andriamanitra sy ny fanetrehan'lay telo zay ray hotika manao hoe raha ohatra ka miresaka tsika momba ny hoe io Jesosy persona iray io Andriamanitra persona iray miteny any Jaona manao hoe io hitanao io ny zanak'Andriamanitra io le fanamasina miendrika voromailala eo ambonin'ny Jesosy de zao hotsika manao hoe samy manana ny maizy azy izy ireo tsy natelin'lay persona ny Jesosy akory Andriamanitra tsy Jesosy no niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa manao hoe zany ho izy hoy Jaona fa Andriamanitra no niteny tamiko hoe io no izy ary ny fanamasina teo ambony nahafantarako hoe izy lay zanak'Andriamanitra mazava tsara mihitsy zany lay fahafenonony lay fanambarana Andriamanitra ny teny tamin'ny Jaona hoe io no izy masony Jaona nahita tsy fanamasina no niteny tamin'ny Jaona manao hoe io no izy satria mbola tsy vanim-potoana ny fanamasina io mbola ty amin'ny asan'ny apôstôly tsika vo hiteny ny fanamasina fa Jaona mpanao batisa mbola personazy mbola olon'ny testamenta taloha de Andriamanitra ray no niteny tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe inoia ekeo fa io no izy tsy Jesosy koa no niteny satria Jaona mbola ty amin'ny persona mbola ty amin'ny testamenta taloha rehefa ty amin'ny testamenta vaovao isika vo hiteny Jaona vo hiteny Jesosy manao hoe zao no izy zany zanak'Andriamanitra aty amin'ny asan'ny apôstôly tsika de hiteny ny fanamasina fa i Jaona mbola ty amin'ny testamenta taloha ny feo fantatry Jaona dia ny feon'Andriamanitra mampaminany azy fa hitan'ny Jaona kosa
lay zanak'andriamanitra ary nahafantarany zao lay zanak'andriamanitra de lay fanahy masina lay voromailala tanteraka zany amin'nytiotsika teo lay fifandraisan'lay trinité raha ohatra ka somary mandrosy ihany isika amy lafiny fotompinoana moa tsy de mora loatra ndraindray no manakatra azy satria zay mahafotompinoana azy dia eto azy otsy manao hoe lay persona telo dia samana maha izy azy tsy ny fampitelona mihitsy nefa tsy ny fanohitra koa zavatra iray ihany ny lazainy de zao Jesosy ny zanak'andriamanitra nefa miseho amin'ny endrika maro samihafa izy eto venantsika lay olona terentsika tare aloha manao hoe na ny olombelona na ny mpino dia rehefa mandray ny fanahy masina tsy hoe ately ny fanahy masina akory lay maha olona ny olona ka de tsy misafidy tsony izy na hoe ately ny olombelona ny fanahy masina ka zay tiany olombelona no zay tiany mpino ataon'ny fanahy masina tsy zay loatra nitoetra atao anatintsika ny fanahy masina saingy zao manome atsika safidy malalaka izy miteny amin'ny alalan'ny amy feo any fehidretatsika mibitsika eo am-potsika izy saingy zao tsy mitelona ny fanahy tsy mitelona ny maha isika atsika izy raha izay mantsy any dia manjary sanatry ohatra nona posede ny olona hoe de tsy manao ninninona zany fa dia zay rehetra ataoko zany de nataon'ny fanahy masina ve hatramin'ny akanjo akanjoko hatramin'ny loka fitiko ny fanahy masina daholo ve zany mampanao an'zany tsia manana safidy mazava isika ny fanahy masina ao anatitsika miteny ny tarika manazava ary manana safidy kosa nefisika raha ohatra ka ny fanahy masina no nitoetra ka ately ny fanahy masina ny maha isika atsika de manjary tsy olombelona manana fahafahana tsony isika rahafa azonao azy ray andininy voalohan'izay hoe izaho nahitany fanahy midina fa ny an-danitra tahaka ny voromailala ka mitoetra eo ambonin'ny Jesosy fa ny andininy fahatelo amby telopolo indray de misy toetra faharoa zay asehony jaona momba ny Jesosy hoe Jesosy ny fanahy masina n'Andriamanitra ray dia iray ihany miaraka mitona atsika ino any Jesosy fa ny fahatelo amby telopolo dia manazava indray manao hoe ary izao tsy nahalala azy Jaona mpanao batisa io tsy nahalala any Jesosy nahoana ary no tsy fantatry Jaona mpanao batisa Jesosy nahoana no tsy fantatry Jaona mpanao batisa Jesosy ny tsy tokony ho adinoana de izao Jaona mpanao batisa sy Jesosy dia cousin raha ohatra ka jerena amin'ny fihavanana prahala reo cousin reo raha ohatra ka zay ny azo ijerena azy saingy teraka talokely ny nahaterahany Jesosy Jaona mpanao batisa fa cousin germain mihitsy ary zany hoe fakafantatra tsara atao anatina fianakaviam-be anankiray ihany reo Jaona mpanao batisa sy Jesosy no zany dia ny tiany Jaona mpanao batisa tenenina manao hoe tsy fantatro Jesosy tsy fantany amaha zanak'Andriamanitra azy tsy fantany amaha zanak'Andriamanitra azy inona ny dikany hoe tsy fantany amaha zanak'Andriamanitra azy aikay fantany amaha olombelona azy hoe fianakaviana mety misy fifandraisana akaiky namana fa ho Jaona manao hoe zange tsy nahalala azy zany hoe ay Jesosy kay tsy hoe fatarina amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-nofo tsy amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-nofo akory no ahafantarantsika an' Jesosy zany hoe fihavarana ara-nofo amin'ny maha olombelona tsy zay ny hamantarana an' Jesosy tsaroantsika tsara Jaona ihany manazava an'io rehefa niakatra rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy de tsy fantatry Maria tsy fantatry Maria tsony raha tsy niteny Jesosy hoe ry Maria zay vao niteny izy hoe rabony io zany hoe ny tiany baiboly tenenina ny teny sotra masina tenena de ny hoe lay Jesosy Kristy tompo io de izao tsy ny saitsika akory mamatatra azy tsy amin'ny ny famatorantsika aminy tsy amin'ny alalan'ny lay Jesosy ara-tantara zany hoe tsy lay Jesosy teriteraka tety ambonin'ny tany tsy lay Jesosy maha olombelona lay tsy iny akory ny Jesosy zay tokony inotsika fa lay Jesosy zanak'Andriamanitra ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ilay Jesosy velona mifona ao atsika eo kavanan'Andriamanitra zay le Jesosy zay tiany Jaona ho fantaritsika tsy lay Jesosy ara-tantara zay indraindray raha moa amoahan'ny olona tairikevitra maro samihafa hoe hitanay le fasany hitanay zao hitanay vatapatany tsy zay mihitsy akory ilay Jesosy ho hitanay le toerana zava-dehibe reny amin'ny siansa zava-dehibe mampiorona amin'ny finoana reny fa ny finoantsika tsy miorina amina materiela tsy miorina amina zavatra hita maso tsy miorina famantarana fa ny finoantsika miorina
amin'ny tenin'Andriamanitra, iorona amin'ny teny amin'izay fampanantenana nomen'Andriamanitra. Toy Jauna manao hoe tena tsy fantatro izy, tsy fantatro izy, fa Andriamanitra no nampahafantatra hoe izy. Ary io mbola mamarina ny tenin'i Jesosy ihany. Jauna ihany mbola mazava an'io, apôstôly miteny manao hoe tsy misy mahay manatona ahy raha tsy efa tao amin'ny raha izy, tsy misy mahay manatona ahy raha tsy efa nitao amin'ny raha izy. De eto Jauna Paolo Batisa mbola manamarina za manao hoe Andriamanitra nge napahafantatra, lay naniraka ny napahafantatra hoe izy no izy. Ny avako haikay ny finoana tsy hoe zavatra safiditsika ihany, fa kay ny finoana Andriamanitra miasa mahery ao anatintsika ny mahatonga antsika mino an Jesosy. Ay ny fanahy masina miasa mahery mampahafantatra antsika ny momba an Jesosy. Io fanahy masina io de zao tonga tsy anaitsika am'izao Pentekoste zao. Io fanahy masina io no mampahafantatra antsika an Jesosy. Ary io fanahy masina io amin'ny alalan'ny Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanahy masina no mibitsika ato anatintsika hoe izay Jesosy. Io le Jesosy, le Jesosy ambara amin'ny Baiboly, nitsangana tamaty. Io le famonjenantsika. Ary ny farany indrindra dia momba ny kristôlôjia ny Jauna ihany. Toy izy manao hoe io Jesosy io le manao batisa amin'ny fanahy masina. Io le manao batisa amin'ny fanahy masina. Ny batisa ataontsika fiangonana, batisan'ny rano ataontsika io. Satria misy rano, misy mpitoroteny, misy mpanao batisa io. Fa manao batisa ny fanahy masina kosa dia an Jesosy zay. Jesosy no manao batisa ny fanahy masina. Inona moa dikany hoe manao batisa ny fanahy masina? Manome ny fanahy masina ho an'ilay olona atao batisa. Amin'ny fotoana anaovantsika batisa ny rano, eo Jesosy de manao batisa ny fanahy masina ka ny manome ny fanahiny ho an'ilay olona atao batisa. Jauna zany de manaiky manao hoe za mpanao batisa. Jauna mpanao batisa zany io de miaiky ny maha olombelona tsotra manapetra azy mpanao batisa. Fa Jesosy kosa no manana fahefana manao batisa ny fanahy masina. Afaka malala vida batisa avokoa isika rehetra. Ny anao batisa tamin'ny fanahy masina de Jesosy. Ino no ampiaratsika zany fotom-pinoana zay lalina de lalina zany, natsotra de tsotra koa fa mora raisina, dia zavatra anankiroa. Ny voalohany indrindra de izao: Jesosy tsy lavitra anao fa efa akaiky anao. Jesosy akaiky anao, ao anatinao. Jesosy zay zanak'Andriamanitra ao akaikinao ary mitondra fiainana ao anao. Zay mahita azy, zay mandray azy, zay mino azy de manana fiainana. Ary zay nidikan'io tantara tarahin'ny Jauna lava be io. Toko voalohan'iray manontolo. Izy no nisy-piainana. Rehefa mandray an Jesosy anao de tena manana lay fiainana, tena fiainana. Lay fiainana fifaliana, lay fiainana fanantenana. Fa ny faharoa de izao, ambarany tediny tsotra masiny ty, de izao: zava-dehibe ny finoanao fa maty ho anao Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, Jesosy lay fiainana. Amin'ny fotoana anekenao azy ho tombo sy mpamonjy ka hanananao fiainana, de manao fanekem-pinoana manao hoe nahita ka manambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Zay mahita an Jesosy de mijoro vavolombelon'i Jesosy. Zay niaona tamin'i Jesosy de manaiky eo vavolombelon'i Jesosy. Raha isoaran'ny fanahy masina de matoky ny tompo de mandeha manao vavolombelona. Efa fantatrao Jesosy, efa nandray an Jesosy anao de mandehana mijoro vavolombelona. Fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra, ao aminy no misy ny fiainana. Ivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa ianao lay Andriamanitra tonga olombelona, nahafoy nandao ny lanitra, nanafoana tena mba hakanindriky ny mpanompo mba hamonjy anay. De hitanay fa enao de zanak'Andriamanitra. Misaotra Tompo fa ao aminao no misy ny fiainana. De ny fiainana zay tsy hain'izao tontolo zao omena anay, fa fiainana omenao anay amin'ny alalan'ny finoana, ny fandresenao, ny fahafatesana sy ny fitsanganana ho velona.
dia amin'irao fo zay tompo amin'izao herinandro vao manomboka izao meteza hitantana anay, meteza nomeny fiainana sy fifaliana mamakivaky ity herinandro vaovao manomboka ity. Da io ny fiainanay ho feno fiadanana ary omeo anay ny herim-panahy hitsoro vavolombelona fa ianao no zanak'Andriamanitra, ianao ilay zanak'Andriamanitra izay mitondra famonjena sy fiainam-baovao anay isan'andro. Aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay fa mampahirezany mandrakariva. Jereo marary, jereo manana hady am-panahy, jereo manana olana Jesosy, ampitoero amin'izy ireny ny fiadanana sy ny fifaliana. Aza mahafona mahasaraka anay ianao amin'ny lalana izay hitondranao anay isan'andro. Misaotra Jesosy. Amen.